afindrary avana malala latratra indray zao Pentekosta zao indray. Inona moa ny hevitry ny Pentekosta ry raha lasa labavy? Ny hevitry ny Pentekosta dia andro nilatsahan'ny fanahy-masina tamin'ireo apôstôly. Izay nilatsahan'ny fanahy-masina voalohany dia niseho tamin'ireo olona tamin'izany andro izany. Dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra avy ireo olona tamin'izany andro izany. Ny fanahy-masina raha lasa labavy dia tsy hita ny masontsika fa nefa miasa eo amin'ny fiainantsika. Amen. Hoy sisa ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny rivotra mifofofofo ny fanahy-masina. Izany hoe tahaka ny rivotra izay tsy hita ny masonao nefa ny tena ilaiko sy tena ilainao izany fanahy-masina izany. Andriamanitra dia Andriamanitra telo izay iray. Izany hoe Andriamanitra maha-Andriamanitra ray anazy, Andriamanitra maha-Andriamanitra fanahy-masina azy, ary ny farany dia Andriamanitra maha-zanaka azy. Amen. Miseho amin'ny endrika telo Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ny fanahy-masina. Io fanahy-masina io ilay miasa, ilay fanahy-masina io ilay mandrava ny toetra ratsy aty anatintsika. Ilay fanahy-masina io ilay mibitsika eo am-pototsofintsika indraindray rehefa misy zavatra ratsy na fahotana mitady ataontsika dia mitely eo am-pototsofintsika io fanahy-masina io. Io fanahy-masina io rehefa atsolao, atsoko dia mihetsika eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe ohatra hoe miantso zavatra, maletsika zavatra ianao, maletsika zavatra rehefa miantso an'io fanahy-masina io. Io fanahy-masina io ilay malova asy ianao. Ilay fanahy-masina io ilay tena hoe malokatra varavarana vaovao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ny asan'ny fanahy-masina dia miasa manala izay zavatra ratsy. Ny asan'ny fanahy-masina dia mampahery asy ianao rehefa ao anatin'ny ady izao sy ianao. Amen. Ny asan'ny fanahy-masina dia misy asa ataony malokana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Asa malokana izay tsy hay hazavaina. Fa rehefa miditra ao am-polao ny fanahy-masina dia misy asa ataony. Misy asa ataony eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Izany hoe misy fiantraikany amin'ny fiainantsika rehetra rehefa avelantsika hiasa eo amin'ny fiainantsika ny fanahy-masina. Tahaka ny hery tsy hita maso ihany io. Ny hery dia tsy hita maso nefa ny mampahery antsika. Ny fanahy-masina ihany koa dia tsy hita maso nefa miasa eo amin'ny fiainantsika. Izy ilay antsoina hoe asa fanahy-masina. Izany hoe misy asa ataony eo, asa ao anatin'ny fanahy izay maha-fanahy-masina azy. Dia atao androantsika amin'izao Pentekosta izao dia angitahita izany fanahy-masina izany tena ambelo antsika indray, tena mikorina ambelo antsika. Angitahita izany fanahy-masina izany mba tena hanao asa eo amin'ny fiainantsika. Asa fanavaozana, asa fanasitranana, asa vaovao eo amin'ny fiainantsika. Lokotra izay zavatra rehetra tsy avy amin'ny fanahy-masina rehetra. Dia andao halana izany hetaheta izany amin'izao andro Pentekosta izao. Jesosy io, reto izay rehetrarehetra Jesosy miantso anao, miantso ny fanahy-masinao mba aoka hetsika eo amin'ny fiainana ny fanahy-masinao Jesosy io. Ilailay ny fanahy-masinao amin'ny fanahy-masinao amin'ny fiainana rehetra. Ilailay ny fanahy-masinao hiaraka amin'ilay isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Ilailay ny fanahy-masinao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay Jesosy. Dia mangitahita izany fanahy-masina izany izay amin'izao andro Pentekosta 2024 izao. Mba tena hikorila eo amin'ny fiainanay manokana ny fanahy-masinao Jesosy. Hikorila hatrany amin'ny taranaka ny fanahy-masinao. Hikorila hanavao, halova ary hanome fahindrenanay hatrany ny fanahy-masinao Jesosy. Dia tario amin'ny fanahy-masinao izay isan'andro, tario amin'izay taridalanao izay Jesosy io. Dia mila ny fanahy-masinao izay. Izany mahatonga ny tetelo hoe toboaka sy indray izay dia ampidilo amin'ilay indray ilay fanahy-masinao. Halleluja. Toboaka sy indray
Lutsaya bilai Lifala ibasilaw Tulitali Pentekosta Tupuo idiluwaili Felala Falay ma silo Havi Falay ma silo Bidilaji Falay ma silo Feluia Voicu alau lifuku Altakau Alléluia Voicu alau lifuku Altakau Jesus Ao kanao asa ny fanemasinao Jesosy amin'izao tontolo izao araka ny afatra izay lampitailay hoe fa satria izahay tsy nivavaka ho an'ireny olona voafatotra ireny dia izaho aloha mahatonga ny devoly mbola mamatotra an'ireny olona ireny fa androany izay te-hanao dingana Jesosy hivavaka ho an'ireny olona ireny mba hitondra fanasitranana ho an'izao tontolo izao ianao Jesosy hitondra fanafana ho an'izao tontolo izao amin'ilay sambatan'olona tsirairay avy dia izay ilay asan'ny fanemasinao aoka alomboka amin'izao seconde dia hiasa ny fanemasinao Jesosy hiasatra any amin'ny firenena rehetrarehetra malerana an'izao tontolo izao alala izay zavatra rehetra tsy avy amin'ny fanemasina rehetra ny fanemasinao no manapotika ny asan'ny fanamaloto rehetra ny fanamasinao avy amin'ny telo hoe fanamasina asa avy amin'ny fanahy noho izany aoka ny fanemasinao Jesosy io anasitrana ny tanilay anasitrana ny tanindrazanay anasitrana ny losinay anasitrana izao tontolo izao amin'izao Pentekosta izao dia manomboka hitsoka ny fanemasinao manerana izao tontolo izao hitondra fisokafam-panahy hitondra fifohazam-panahy hitondra asa ny fanemasina ka anomboka andredingana hibebaka ny olona tsirairay avy Jesosy Kristy ka hitodika aminao hiala amin'ny ratsy fanao hiala amin'ny fahotana Jesosy io aoka hitsoka ny fanemasinao amin'izao Pentekosta 2024 izao afaony olona tsirairay avy afaony io sambatan'olona tsirairay avy dia andray dingana hivelona aminao hitodika amin'ny azo fijalianao isainy ilay fiainana mandrakizay afao Jesosy ilay asan'ny fanemasinao no manala ny olona ao anatin'ny fahotana izay no asan'ny fanemasina ny fanemasina no maladio ny fanemasina no manafaka ny fanemasina no miady amin'ny fanahy izay tsy avy amin'ny fanemasina ao anatinao andao agitahita izany fanemasina izany amin'izao Pentekosta izao halleluia halleluia reko shokororo shikirere setele mekirere shisetele mekare shikeseke halleluia aoka hilatsaka ny fanemasinao Jesosy amin'izao fotoana izao mangitahita izay Jesosy io aoka hisokatra ny masom-panahy olona tsirairay avy dia alomboka andredingana amaka ny teninao alomboka andredingana hiaina amin'ny teninao dia ho tonga vokatra eo amin'ny fiainanay Jesosy amin'izao Pentekosta 2024 izao dia aoka hiasa ny fanemasina izany no hetaheta tsika ry havana malala dia mba anana an'izany hetaheta izany ianao dia hito hivavaka